itsika ny théorie ary mampalelo an'le izy de ny paitokarenana amitsika no mivoy an'izay keo hoe satria ontsika mahantra tsy manorana entana avany velany de tokony ahina ny sandam-bola de am'izay tsika afaka mifaninana kokoa nefa tsika zao mikarama eto amitsika raha raisika ny SMIC 1,250,000 francs no andraisako azy boriboriko azy raiso ange zay fa latsaky ny $2 isan'andro ange zany eo amin'ny $50 eo ny 1,250,000 francs $50 zany enimpolo andro anatin'ny ray volana miaina ambanin'ny tampantrana zany ianao eto amitsika ny fitondram-panjakana de mialabala foana hatram'izay ka hatram'izao de miteny foana hoe mampahantra atsika de le pression azo avy any velany de za de tena mandiso an'izay farak'izay mafy satria nahoana move Emmanuel Macron sany Banque mondiale sany FMI no nametra hoe karama ambany indrindra 1,250,000 francs ambanin'ny seuil de pauvreté tsy atompoko fitondrany eto Madagasikara fitondrany Andry Rajoelina no mametra hoe ny SMIC 1,250,000 francs ambanin'ny seuil de pauvreté de hoenao ny tsy hantra karamanao ny afaran'izay ambany izy matsy zao kely somary magaga sy mampimetraka fanontaniana Jean-Jacques Ratsetson tadidiko tsara raha talohan'ny 2009 zany de hoe miteraka resa be hoe manana antsika reo projet minier ngeza be misana zany Ambatovy de hoe de raha isan-jato fotsiny ve ny redevance minière zay ho alaitsika amin'ny Ambatovy fa mila atao no mitonga teo amin'ny fitondrana ny olona zay nanakina sy nanetsika an'izany tsy nahavita nanetsika an'lizy nandritra fotoana maro mihitsy de eo nge zany le fanontaniana mianto mantsy de zao ianao any amin'ny fanoherana tsy aloha mbola any amin'ny fanoherana sao de fomba niova koa aloha Europa sao de sa fotsiny no tiko tonga any anatin'izy de raha nareo ary ve zao ny eo amin'le fitondrana afaka nanova an'izany zavatra zany satria ohatrany tsy afa satria zay fotsiny ohatra hoe le nanohitra sy nanentsika le zavatra nisy tamin'izany fotoana zany rehefa tonga teo vao may ary nanampitrotraka mba tsy lazako hoe ny perpétuer an'le zavatra nisy teo zay le toka raha ohatra nareo hoe zany ny eo amin'ny fitondrana afaka nanova an'izany zavatra azo vanatsara zany azo vanatsara zany amin'ny fomba ahoana ny ahafahanao mieritreritra miditra ny rindry tsika zao hoe manana entana ianao amidy de roa isan-jato ma satria mantsy Andry Rajoelina le nitabataba tamin'le hoe marikaravalmanana raha isan-jato ny azontsika tsy ekena iozy izy ho hitanareo nanaovako azy rehefa tonga fitondrana tonga teo miteteza mity izy le ray lasa roa tovy any zany fa hoy za hoe tsika ve de tokony eritreritra hoe aba na taxe roa isan-jato no alaintsika amin'ny arem-pirenena fa maninona tsy miteny fotsiny tsotra zay manana akora amidinay vidin'ny akora io vidin'ny akora no andianana azy fa tsy hoe roa isan-jato ny vidin'ny akora raha izay fotsiny nge no atao hoe raha raisitsika ny QMM ozy ny eo fitondrana nareo izy manohatra n'io projet QMM manohatra ny base filière fa raha ny QMM fotsiny ange izy mampiditra mameatsika $180 millions isa-taona de hoy za hoe calcul faran'izay tsotra raha io $181 millions io natao hoe roa isan-jatony basen'io zany $9 milliards zany vidin'ny akora $9 milliards na minina ny amena an'le vahiny fotsiny fa zareo mantsy hiteny hoe le 180 millions nge tsy le roa isan-jatony fa misy 40 millions menan'ny communaty misy 40 millions de hoy za hoe za tsy mahafantatra an'le kazy marina fo za hoe na ampahatelony ny $180 millions zany hoe $60 millions fotsiny 2% ny basen'ny akoran'izay $3 milliards tompoko $3 milliards ny trosatsika eo amin'ny 5-6 milliards eo $3 milliards isa-taona ny QMM fotsiny wala tsy miresaka base filière tsy miresaka cobalt nickel tsy miresaka an'le grafita eo ampanaovana azy tsika $3 milliards fa maninona le $3 milliards ipetrahanao fotsiny maninona itsy io no amdianana ny akora zavatra tsotra nge zany teneniko zany raha taxe ny tianao itsona azy de tokony hoe 100% zany ny taxe alaina aminy fa tsy azotsona hoe taxe izy fa atao hoe vidin'entana vidin'ny akora fa raha mbola mantelavidavitsika de ozytsika hoe ifanaranako fa tsy misy mivoaka eto raha tsy produit fini folo avoaniny zay nge farafakely no azosika zany hoe tsy $3 milliards isa-taona fa $30 milliards isa-taona zay la tonga ny teny tam'izany latsaka filopirenena hoe raha itsika amin'ny tatana an'ireo
arena kibony tany reo itsika no financé ny FMI sy ny banque mondiale fa tsy reo tsony no financé atsika zao ngely izy Jean-Jacques Ratsetson satria raha amin'ny lafiny toe-karena ambany de ambany ny IDE investissement direct étranger de Madagascar ny fiheverana fikitihana raha zavatra resahanao zany hoe ambany de ambany kely loatra ny vola raha miohatra misandan'le arena zay trandrahandreo izy zao aritsika mbola amin'io situation io zara fa misy mpampiasa vola tonga eto Madagascar mainka fa tonga avy zany de tonga io la de hiemotra daholo hoe tsy en sécurité any Madagascar fa manahirana be amin'ny lafin'ny fampiasana vola mety zany izy mety fatrika de mampihemotra le tondra zay le problema zay fomba fisainana zay tsy mahabetsaka na mahavo ny IDE no ivoantsika amin'ny fahantrana profo ny IDE raha sainao nge be dehibe atao mitrandraka cobalt nickel lefa ao misy mitrandraka mica misy mitrandraka ny ilmenite efa misy mitrandraka grafite ny grafite ny atsika zao qualité fara zay tsara indrindra zao tontolo zao itsika ho anisan'ny mpanondrana ao anatin'le tany telo mpanondrana grafite rehefa kelikely tsy IDE zany no mampivoatra firenena fahaizana mitata anazy fa za miteny fa tsika manana vahaolana tenako ny FMI malagasy na mbola tsy trandrahana ary reo akibony tany reo azo atao malalaka mihitsy mampivoatra amin'ny Madagasikara aloha tsika telopolo tapitrisa problema tsisy miasa le olonareo ampanoasa tanana zany ozy izy ny kaparte nivaky ampanoasa tanana tsisy miasa le olonareo de azo atao tsara hoe manana politika matotra atsika de ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa ny olana voalohany tsy ahafahantsika mivoatra de tsy manana ny fiandrianam-pirenena amin'ny ariary tsika tsy tompon'ny ariary zay ny olana voalohany goavana indrindra mahatonga atsika mahantra mba azonareo an-tsaina ve fa rehefa mindrana volontsika io zao me 100 millions de dollars no nandadizana mihitsy ny azahoana azy asainy manao taratasy anao manao décret manao engagement zao 100 millions de dollars no andadizana rehefa azo 100 millions de dollars io mba hainareo ny fandehany fotodrafa savena atao amin'io tsia vo azy io de omenan'ny midy marché interbancaire de devise atakalo ny ariary za miteny tsy manana capitalisation 100 millions de dollars ny midy ividianana an'io 100 millions de dollars io anakalozany azy ariary tsy afaka manakalo an'io izy ny afahany manakalo an'io 100 millions de dollars io mihindrana volany amin'ny banque centrale izy volatsika any nanazany atsika ary ny fomba faharoa ividianana an'io 100 millions de dollars io manao création monétaire izy zany ange tsy tenenina atsika reo banque eo amin'ny midy reo manao création monétaire zany hoe raha manana zato izy afaka mampindrana ronjato de le zato ambony ny anaovany création monétaire igny no ividianany an'le devisenao azo avany ivelany 100 millions de dollars ratsy zany ve mila tonga saina amin'ny malagasy 5 milliards na 6 milliards na 7 milliards ny tosatsika androandry tsy nahavitana ny vide central ray ho an'ny jirama ve izy nanalana ny délestage efa misy 105 mégawatt eo Jean-Jacques Ratsetson efa ho avy misy 120 mégawatt amin'le parc solaire zay ho atomboky any vato ny sasany amin'ireo zany mba andefasana an'le téléphérique mba analana an'le problème gazay le téléphérique raha nisy ny téléphérique mety tsy tara androany fa o za hoe za nge tsy miresaka an'le zavatra ho avy fo za hoe le 5 milliards de dollars efa babe tsika tsy nahavitana ve nanala ny fahasarana ny jirama tsy tokony isy délestage na rantsony eto na jiro eto ny zavatra mampalahelo be zao resaka base filiary io zavatra ngezabe nge no avoakany député citeny efa navoakany dideratsiraky ny folony fanoveriny misy monazita ao izy misy uranium koa ao enao nahita any areny hoe tsy mena lalana izy hitrandraka amin'ny monazita fa rehefa andeha hitady an'le ilmenite izy ka mandalo an'le monazita na mandalo an'le uranium de korotaniny iny de mivoaka ny radioactivité zany hoe manapozina mivoaka malagasy anao fort dauphin nge fa be dehibe ny am'izao fotoana zao ny zaza teraka misy fahasembanany be dehibe ao ny tratran'ny cancer sy ny leucémie fa hito amitsika tsisy fitiliana tsy misy hôpitaly matimaty fotsiny le olona tsy mahafantatra hoe cancer na leucémie mahafaty mbola ho averina koa ve zany
ato Tuliara. Zay no mampalahelo eto amitsika. De raha resaka tsika hoe izy no manohatra. Hatreto aloha tsy naheno afa-tsy ny député sy teny anako. De hoy za hoe raha ohatra reo mpanao politika, indrindra fa reo efa nitondra teto, zany angatahako aminy mba hahafahana hijoroana tena fanoherana iombonina rehetrarehetra. De tokony naka fitenenana Marc Ravalomanana ohatra, naka position izy momba an'io base Tuliara io, fa manino izy mangina, fa manino izy mangina, tsy normal hoe mangina ianao. Ny tena marina raha tena tia tanindrazana izy de tokony hifona, natao hoe tsy mifona fa mialatsiny hoe tsy mety io raha isan-jato na roa isan-jato io lanaina amin'ny arenak'ebony tany. Tokony vidin'le akora no alaitsika. Averiko indray na 60 millions de dollars fotsiny ary apahatelon'le amen'ny QMM fotsiny ary no 2% omeny atsika. Misy bazina 3 milliards zany ny valeur an'le akora mivoaka ny ivelany. Tokony hiteny zany le filoham-pirenenao aloha. Fa maninona moa no ataontsika hoe efa tsy ao amin'ny fitondrana tsony izy tamin'izany fotoana zany izy, efa zay no eritreretiny fa nety tao anatin'ny fandehana fitrandrahana. Fa ohatrany hoe manavatena ve zany nareo zay mpanao politika misy anatin'izany nareo amin'ny fanoherana. Raha hitenanao filoham-pirenena teo aloha ohatra ny filoha Rajaonary Mapianina de isan'ny efa niroso tao anatin'ny hanatanterahana fitondrahana io base Tuliara io. Ampidiriko koa Rajaonary Mapianina tokony hiteny keo fa raha ratsy miteny zay mety io na tsy mety, fa tsy mangina fotsiny amin'ny resaka ara-pahasalamana. Ny olona zao mety gaga ao anatin'izany na metraka fanontaniana président Jacques Ratsetso hoe fiandry zany ny ambadiky le fanginana raha ohatra ka hoe zay le izy ny lecture politique. Ny lecture politique ao kam'izay fotoana zay raha mangina izy de mitovy politika amin'ny Andry Rajoelina izy zany. Ny politika amin'ny Andry Rajoelina tsy manana fiandrianam-pirenena amin'ny vola malagasy tsika, tsy mety manafoana ny midy izy. Io nefa ny lakle raha tsy miverina amitsika ny ariary tsy possible tsika tavavoaka satria devise rehetrarehetra azotsika de ho atakalo ariary fotsiny omena an'le midy bojobojo. Azadina nanao ampamoaka ny gouverneur amin'ny banque centrale Vautier zay amam-bolana. Tsika izy misy manana 20 tonnes volamena, 2 tonnes aty amitsika atao amin'ny banque centrale, 7 tonnes any ivelany. Sary fotsiny no azoko asehonareo izy fa atsika ihany reo de mipetraka amin'ny fanontaniana aloha voalohany hoe tamin'ny fomba ahoana ny ivoan'ireo 7 tonnes volamen'ireo. Tsy nisy fanambarana momba an'izany ary tsy mivoaka moramora io fa 7 tonnes zany nge matsaravana nge zany mavesatra nge zany. Teo izy hoe hoaraitsika ny 1 tonne tamin'izay korony volamena, fa niakana ny korony volamena efa tsy zay tsony amitsika ny 1 tonne izy de mahazo 74 millions de dollars tsika. De alaina 74 millions de dollars apodina ty Madagasikara, ampamary toerana ny ariary, inona dikan'izay omena ny midy marché interbancaire de devise le 74 millions de dollars ho atakalo ny ariary. De hoy za hoe tsika isan'andro ataon'Andriamanitra mitady devise, de rehefa azonao le devise de atakalonao ariary nefa le ariary anao ihany omena fotsiny zany le izy. Nefa ny averiko eto indray rehefa tonga eto le 74 millions de dollars vidina 1 tonne omena ny midy tsy manana ariary izy anakalozana an'iny, tsy manana an'iny fa inona zavatra ataony mindrana any amin'ny banque centrale izy na manao création monétaire mamorona vola mena azy fotsiny le izy zany volatsika ihany no mena azy de io vidio. De zay mahatonga miteny hoe le mpanao politique tokony maka position na amin'ny resaka vola io. Azadino nge fa za miteny an'izany nge ny théorie namokisana atsika eto diso daholo. Fantatritsika tsika niala tao amin'ny zone franc tamin'ny 1973 Didier-Ratsiraka de natsoina hoe franc malgasy. Ta théorie moa ariary fa mitovy ihany nge hoe ariary sy ny franc malgasy mitovy ihany. Ny Comore tsy lavitra eto, tsy ampidiriko ao Mayotte Mayotte tsy inona fa frantsay de miaina amin'ny Europe. Ny Comore niala tao amin'ny zone franc folo taona tao aorianatsika 1983 de natsoiny hoe franc comorien azy ny atsika franc malgasy mitovy ihany reo avy amin'ny franc CFA ihany reo. Tsika amiteny zao tompoko ariary zato comorianina ny 1 euro, 500 francs comoriens ny 1 euro, ny atsika 25 000 francs ny 1 euro. 25 000 francs tsika io any Comore mahazo gonom-bary
dimapolo kilao. Inona azo 25 000 francs eto amitsika. Tsy mahazo ninina 25 000 francs. Lazaina vokisan'ireo monsieur azo maipiteux karena. Fa hoy hoe dondrina. Ataoko mafy mihitsy le fomba fiteny azy satria nahoana mamono olona izy. Lazainy fa raha vao tsisy volamena ao banque centrale normal tsy maintsy minjera ny sandam-bolanao. Comore tsy manana volamena tompoko. Tsy ninjera vola comorianina 500 francs comoriens 1 euro. Lazaina koa tsy andaniny. Ka ianao zara fa manotra entana ny velany fa manafatra zay tsy izy normal tsy maintsy minjera ny sandam-bolanao. Comore tompoko tsy manana entana ondrana ny velany. Entana efatra. Vao isako amin'ny tanana dia haiko par cœur satria efatra fotsiny no aondrany Comore ny velany. Vanille fa izy gisitra raha mihoatra amintsika. Girofle izy gisitra mihoatra amintsika. Ilangilangy izy voalohany ara-tany ekeny iny. Ary copra menaka azo amin'ny vokoko. Vola azony amindreo entana efatra eo zara fa ampy anafarany an'le vary hoaniny satria izy mihinam-bary keo. Fa maninona tsy minjera ny sandam-bola fa maninona tsika voatery minjera. Any le izy za hoe vokisana laingy tsika. Fa izy ve manao midy. Zay tsy manao midy izy matony azy tsy minjera. Ary na manao midy ary izy maninona ny azy tsy minjera fa maninona tsika minjera. Zay hoy za hoe raisitsika tanana aloha ny ariary. Foano any io midy io. Zay vahaolana voalohany. Dia rehefa avy eo le niteneniko teo hoe tsika nge afaka manana vahaolana na mbola tsy mitrandraka ny harem-pirenena ary satria tsika mantsy tambazana foana. Raha tsy tandrahandro tsy tafavoaka tsika. Zay mihitsy no averimerina sy ambetsikeny no mpitondra amin'izao fotoana izao. Dia zay le famitahana vahoaka zay. Satria nahoana efa nitrandraka 520 taona ny QMM inona mivokany. Manan-karena ve ny ao Fort Dauphin? Mananasa daholo ve ny ao Fort Dauphin? Tsara kosa lelana Fort Dauphin. Mbola mandeha ny 40 alina mbola mandeha fa tsy tonga ny 4 mbola tsy tonga ny Fort Dauphin raha miala tia filiary ianao. Efa afaka mitsapo tena daholo ve ny olona ao Fort Dauphin? Nainaina daholo satria marary tsy fantany inona le aretina dia matimaty fotsiny le ao Fort Dauphin. Zany ny zavatra noentin'ireo. Dia hoy zany hoe azontsika atao tsara. Rehefa miverina amintsika ny ariary. Azo atao tsara manana politika matotra. Mahatonga hoe ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa. Angamo tsy efa zany le izy satria raha natao teto nge le somensio io mbola voaray volana latsaka kely zay Jean-Jacques Ratsetson itsika zany zao no andrandran'ireo nosy efatra ty amin'ny ranomasimbe indiana mahamaty azy ireo anainga indray ny famokarana any amin'ny secteur primaire zany dia any amin'ny tontolo ambanivohitra efa zany nge le andeha ka tsy ratsy be io satria manana velaran-tany betsaka amina tapitrisa hectare tsika mbola azo anaovana an'le famokarana zay indrindra zao no mety anaovana an'ilay Conseil des ministres décentralisé any Antoliara amin'ity. Ka tsy zay mihitsy no ankatahako. Ny ankatahako dia hoe reo mpamboly eto amintsika satria eto amintsika tsisy tantsaha. Tena verimberiko foana zay. Tsy misy tantsaha eto amintsika. Ny atao hoe tantsaha olona mamboly, mavita tena, manana mibava amidy. Raha ohatra ataontsika hoe 7 isan-jato na 20 isan-jato malagasy tantsaha, le ambom-bava an'ireo mavita mamelona an'le 20 na 30 isan-jato ny ambony. Nefitsika fanafatra vary. Ny antony tsotra mba tokony hidina any Antsangy ny mpitondra. Fa io nataoko io avaradrano sy atsinon-drano fatrany amin'iny lakaloatra iny fa ny olona rehetra mamboly any dia miteny daholo hoe le vokatra azoko mavita ray volana na 2 volana. Zany hoe reo lazaintsika tantsara ao zany raha resaka vary. Mpividy vary reo mandritra 10 volana. Mpividy vary zany antsika mpanafatra vary. Raha resaka vary zay no atao tsy hoe maka jaune ngeza be ianao dia atsonao Mauritiana andeha amboly ao atsonao ny Réunionnais andeha amboly ao dia rehefa avy eo mivoaka ny million de tonnes dia hoy ianao ay andraso aloha misy apahany midy amin'ny malagasy. Le malagasy tsy mahavidy vary piory be dia be nge ny indray mandeha samin'andro sisa mihinam-bary ary maromaro mihitsy ary indray mandeha saky ny 2 andro dia avy eo ianao zany raha zay no politika ho ataony amin'ny resaka seho io. Mbola nampina le hoe isy tracteur dimanjaka miaraka amin'io usine miresaka engrais zay ho atao zany. Raha zay no ataonao dia mokatra vary be dia be ianao nefa le gasy tsy mahavidy azy.
de rehefa tsy voavidin'le gasy le izy de misy ambony de hoe aondranao any velany de izy anao hoe tafiditra anatin'ny fahaleovan-tena na ara-tsakafotsika tsy ao mihitsy ianao ny zavatra atao voalohany tokony ampiana aloha le mpamboly eto amitsika ho lasa tantsaha zany hoe mamboly izy ampiaza ny vokatra misy ambava midiny ina le atao ny banky ve no anoana andreo tantsaha reo ny fanjakana ve tsisy LFR aloha am'ty taonty hoe anosehana ty ny volana tokana ho am'izany zany tokony misy hoe ahoana ny paika zany Jean-Jacques Ratsetson misy banky natokana anampitany tantsaha ve reo atao hoe microfinance am'izao fotoana zao de mikakaiky ny tantsaha satria tsy zay no ataoko hoe loatra le tao zany ao anatin'ny inona zay no ataoko hoe mila miverina amitsika aloha ny ariary de manangana banky malagasy tsika reny no amatsy ny mpamboly fa tsy tantsaha mpamboly reo aloha hatreto ahoana ny atongavandreo fa voalohany problema nge mahatonga an'le hoe ray volana ihany ny vokatra na roa volana problema na rano misy heritaona izy mamokatra kely misy heritaona izy tsy nisy ny rano de tsy mamokatra izy raha ny volan'ny téléphérique io fotsiny nalaina natokana amahana ny olona ny rano manerana ny Madagasikara fanjakana no miantoka ny famehezana ny rano ho any amin'ny tanimboly satria za rehefa midina any potiny ny problema voalohany foana amin'ny resaka fambolena de rano de tokony feheziny ny fanjakana ny rano tokony isy barage be deabe tohadrano be deabe fa raha raiky fotsiny eto avaradrano sy atsimon-drano ny olona natonga ny rano tsy tonga any amin'ny ny tany fambolena ntsony de ny pakafasika satria mandavaka an'le reny rano izy de midina ny voan'ny reny rano de tsy takany ntsony le tany fambolena tsy maintsy manao barage tsy voalohany aloha tsy tokony akafasika any izy fa raha akafasika izy tokony any ambanimbany any makafasika fa tsy aty ambony aty amin'ny avaradrano sy atsimon-drano no lavahana fa olana am'izay zao tokony hoe totofana vato aloha zay fasika lasa mba tsy satria ady ange no ataon'ny fokotany fokon'olona sy reo pakafasika reo ary any am'le fokotany misy ny tanimbarinay nisy ady mihitsy nataondrareo nisy olona fokon'olona roa maty nalevina satria le pakafasika io ny sakafo n'isan'andro raha tsy avela maky izy zay maty noana ozy nefa izy mandrora amin'ny tsy lany satria nahoana rehefa miaina ny fambolem-bary ato miakatra ny vitim-bary izy koa nge voadony fa ny azy aloha ny androany aloha ny jereny fa zay ny ataoko izy hoe voalohany aloha miverina amitsika aloha ny ariary afaka manangana banky malagasy tsika manampy ny mpamboly fa tsy tantsaha reo mpamboly reo avadika tantsaha reo fa rehefa miverina amitsika ny fiandrianam-pirenena amin'ny vola ariary afaka manangana banky koa tsika mamatsy ny fanaovana trano eto amitsika ny vahaolana voalohany farak'izay aingana tsy mila famatsim-bola avy any velany tsy mila ny FMI tsy mila ny banque mondiale tsy mila famatsim-bola avy any velany fanaovana trano tsika to Madagasikara tsisy manana trano zay manana trano trano efa irodana relance par le bâtiment zany no voalohany de azotsika raha ohatra tsika manangana banky mamatsy fanaovana trano averina ao anatin'ny enimpolo taona mba atonga an'le vola alohanao isam-bolana farak'izay kely espérance de vie gasy de ambany tsy misy an'izay taranaka zany mifanifana an'io zay le izy zay manao mitrosy anao androany enimpolo taona amin'ny voalohany na efapolo taona ary anao omena filamam-boly enimpolo taona zato taona isam-bolana Jean-Jacques Ratsetson andasa aloha ny fa ho avy any tsika ho avy any am'le karama isam-bolana tsika de mipetraka ao anaty contrat hoe raha maty alohan'le enimpolo taona ianao mifindra amin'ny taranaka ny trosa sy ny trano zavatra ataon'izay de zao anenjika anao trano daholo tsika zay le hoe ny asa ny tady olona fa tsy ny olona ny tady asa zay nge le famoronana asa isy zany olona be de be anao trano de le fanaovana trano iny mitarika asa ahafahan'le olona koa manao trano fa ny ao ambadika zay de hoe tsy maintsy akarina ny sandam-bola zay natoy hoe foanana le midy akarina roanjato isan-jato ny sandam-bola de mena lasa ampahefany sisa ny vidin'entana maninona ny ampahefany maninona no hoe akarina 200% sandam-bola fa tsy 500% na 1000% na 20%
de mahatonga ny teny any hoe akarina 200% sandam-bola de za mieno malagasy oatrahako, mieno ny syndicat, mieno ny société civile. Inona ny tenin'ny syndicat androany? Io SMIC 1 250 000 francs io tsy mahavita mavelona normal. Fa ohatrinona ozy mantany anao ohatrinona eo amin'ny 5 millions de francs na 1 million d'ariary ozy $100 ndesana tamin'ny premier mai. Fa henoko aloha hoe 5 millions de francs vao miaina normal le olona, tsy manan-karena, normal. Mila akarina 4 avoeny ve zany ny SMIC? Dikan'izay mila akarina 4 avoeny zany karama rehetra raha Madagasikara, satria tsy ny SMIC ihany no azonao atao zay, tsy possible zay. Sarotra be mampiakatra karama. Raha vao miakatra ny karama, miakatra vidin'entana eo ihany eo. De hoy zany vahaolana faran'izay tsotra, ampidinina ampahefa ny sisan'ny vidin'entana. Mitovy aminy zany hoe miakatra 4 avoeny ny karamanao e. De rehefa midina mizara 4 ny vidin'entana, raisitsika le 1 250 000 francs, ny trano zany tsy hoe nidina ampahefany fotsiny, nidina ampahefany. Fa ny trano zany nidina any amin'ny ampahazatony angamany raha zany hoe, satria am'izay fotoan'izay 3 alina ariary de mahazo trano ianao, 3 alina ariary isam-bolana. Vita ny trano tonga de miditra ianao, fa tsy miandry an'izy hoe miandry enimpolo taona ianao vao miditra. Am'izay fotoan'izay raha raisinao ny 1 250 000 francs, zay mavantana mo resaka francs, 150 000 francs ny trano, mbola misy 1 100 000 francs eny ampelantanan'le olona. Afaka ny trano. 150 000 francs ny vidin'ny gonimbary ray 10 kilao, mbola misy 950 000 francs eny ampelantanan'le olona. 10 000 francs ny litre menaka, mbola misy 940 000 francs eny ampelantanan'le olona. 7 000 francs ny vidin'ny siramamy ray kilao, mbola misy 933 000 francs, mbola misy 933 000 francs eny ampelantanan'le olona. Raha ataontsika 1000 francs na 2000 francs sira, mbola misy 931 000 na 932 000 francs. Hitanareo am'izay zany fa le vola zany lasa kely le fandanina rehefa nidina ampahefa ny vidin'entana rehetrarehetra, ny trano nidina tany amin'ny ampahazatiny. Am'izay fotoan'izay izy misy amim-bava. Zay ny 1 250 000 francs. De fa manomboka miaina aloha le olona. Fa raha mandray 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions le olona, afaka mandeha vakansy am'izay. Ary io famoronana asa. Am'izay fotoan'izay ny asa mitady olona fa tsy olona mitady asa anatin'ny bâtiment am'izay fotoan'izay tsy hoe le mpandalotra fotsiny na mpandoko na maçon na ouvrier fotsiny ange no asa miforony. Tsy maintsy takiny reo olona aloha, tsy maintsy manao secteur formel, manangana société izy zany. Anatina société misy directeur adjoint, misy secrétaire assistant de direction, misy gestionnaire de stock, misy commercial mandeha mitady izy ny olona andeha anao trano, misy comptable ao, misy contrôleur de gestion, misy juridique ao, satria ny resaka trano misy aspect juridique. Zany hoe ny asa rehetrarehetra tafiditra ao, miara miforona ao. De zay le hoe ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa. Amin'ny voalohantsika mety tsy ho ampy ny malagasy, satria androany ny zavatra vitany Andry Rajoelina dia 9 ndraiky izy, 10 taona midina, tsy mahay manoratra, tsy mahay mamaky teny. Reo fotsiny koa mila ampianarina reo, mila mitaditsika farafely amin'ny voalohany aloha mpampianatra eo amin'ny ray hetsy 100 000. Zay ny ataoko zany, rehefa tsika ny tompon'ny ariary afaka mandeha tsika, afaka mampiasa déficit budgétaire tsika amin'ny vola ariary. Fa mila sarana am'izay fotoan'izay ny budget ariary sy ny budget devise. Fa ny devise ny fanjakana mila mitantana azy am'izay fotoan'izay, ny devise atao inona le devise? Tsy hividianana ariary fa hividianana entana, hividianana équipement, ilaitsika eto tracteur ohatra. Ianara, hotizantsika hitafatavy zay Jean-Jacques Ratsetson, naraka ndraiky dokam-barotra vitsivitsy rehetra tsika dia mampidirina ihany koa ny mpianatra satria mety misy zavatra mba manititika azy amin'ny fiarahana amin'ity marainte.